Tantara vaovao. Tantara no soratany Harivony. Ao sady very bao a. Fa atao radofa. Io kosa. Nisy olona nanontany aho maly naka information mahakasika an'ity hotelintsika ity izy. Zany ve? Mety olona maromaro ony zareo a. Olona maromaro izy no avy fa milana ny tsipri andrehitra fotsiny. Kosa. Tsara kosa zany bao a. Tena tsy haiko na tsaronao fa efa ela mihitsy anie zay tsika tsy nisy client betsaka hatramin'izay nisy le valana aretina iny. Zany mihitsy re radofa. Marina any ianao. Mila manao zay fomba hanerana ny tsy azontsika zao e. Nefa lasa ve mory bao voavitra tsony fa no avy no atao zay azona olona zoko. Marina mihitsy zany radofa. Fa ny mahasarika ny zareo koa any hony de tiantsika ty somary anaty tanàny. Nefa sady tsara ozy zareo. Dia efa misaotra betsaka anao aloha bao a. Hainao tsara mihitsy mamelona ny hotelintsika. Tena mba marina moa. Raha zasy anita fotsiny angeny teo angamba. Fa ono ay. Fa iza moa zany ny teto taloha ka. Angamba mbola tsy nilazaiko anao bao. Mbola tsy nilazainy radofanako. Mbola tsy niresaka an'izany tamiko mihitsy ny ianao ka. Moa. Ianao iariko. Zao le izy. Zay zany tsy nahitananao tsony tany Antananarivo. Tena zay tokoa anie. Tena nahatsangana kosa aloha nareo mivady nahatsangana antika. Nahatsangana nefa. Nahatsangana fa manina indray zao radofa. Nisy ny anay ihany safidy nataonay rery bao. Ianao moa fa taloha koa nanana ny asako anie. Saingy tsy maintsy nafoko le iziko. Nanana fiarananao zotra nasionaly ianao Zay aramoniny ny fakafantaratsika. Fa manina nefa najanony. Ndray rery bao e. Fa ahoana ka? Nisy mpiasa anankiray tady zay ny tantara tamiko fa hoe hitondran'le ramatoa lehilahy ny efitrano ato rehefa tsy ato iny aho matetika. Ahoana? Tena zany. Angaty zava-doza rery bao Noany ane zay mpiasa zay rehefa natsikaritra n'le zavatra fanaony. Anga? Tsy nino aloha bao raha nisy ny tantaran'izany tany am-boalohany. Saingy tonga sainay any nefa taty aoriana mahita an'ireo mpiasa maromaro Androany tsy hay hoe inona ny antony na inona rehefa sendra mba nanontaniako izy. Satria izy moa ny tompona andraikitra ohatranao zao tamin'izany. De mpiasa anankiray anisan'ny voaroka no nazotony anao tetika anatra tsara anazy tamin'izany rea. Ka inona tokoa ianao? De tratra tao? Tiako lalina zany. Tsy mbola niaiky ny nataony nefa ny anao vavy fa nahita ny antony fironina foana. Mbola zany ihany koa? Ohatry. Izy indray ara avy eo anie nangataka ny andeha fa maninona hono ny nanao an'izany? Nga tsy loza rery bao. De tsy mifampatoko tsony ve hono zany de mifampitsongo dia sy ny sisa. De inona fa tena lefako koa moa zaniko. Raha zany ny ianao radofako. Fa taiza moa zany le zanakaro tamin'izany ka? Ianita ve? Mbola nianatra izy tamin'izany amin'ny ariva izy vao mody. Tsy nahalala ninona kory ary iziko. Hatramin'izao ary anery bao mbola tsy mino an'izay lazaiko any izy. Fa de za foana no mentsy. Ay ve radofy. De zany rery bao Efa ianao aloha zao natikisako amelona indray an'ity hotely ity. Sioka. Aza misalasala mandray fanapahan-kevitra ilaina rehetra hampandroso azy. Zay fa de matoky anao ary bao aza manary ianao radofa. Na ny fanaovana hatrizay ara ve de hoanoko totoa ay. De misaotra betsaka rery bao. Avelako amin'izay ary aloha anao fa de mifanako resaka vao maraina ty tokoa ane. Zay fa ho any brok vetivety aloha mazotoa ianao. Indre misaotra betsaka re de ianao koa toraka izany.
mba hariva be koa vao tonga ianao zany ry dada. Mbola nandamindamina kely ny asany araka tamin'ny baotao ary e. Dia tsy maintsy maizimaizina ohatr'izao ve vao natao zany? Ohatry, efa tamin'ny firy ary izay no nanomboka niresaka an'izany toko. Naka sary ny hevitra tsirairay angeny nataonay tao e. Misy client mila an'izany hony amin'izao. Ay, marina moa. Fa izao ary Anita. Ahoana ry dada? Naninona marina moa izany ianao tamina ntsony izany tsy mba nanampy azy e? Ohatry, fa angamo asako izany ry dada. Nenahy izay asainay andreketako ihany ny ataoko. Ka na zany kosa aza rery Anita, ilaina fanampiana ny fiainana e. Sady anao ihany koa anie ty fa tsy aniza akory e. Mamelona antsika rehetra ty hôtely ty, mitombo ny client atsika, tsy misy ny client atsika, tsika ihany anie no mijinja an'izany io e. Ka mbola nisy zavatra nataoko koa reny tena marina. Mbola nasainy madame Vaovao nadio tsara ny efitrano rehetra tao izay no nataony sy ny mpamafa trano tao. Reraka kosa dia mba nanda azy ka. Ay, fa rehefa mba afaka kosa rery Anita dia mba ataovy ihany aloha. Tsy voatery atsoina foana koa nefa ne. Tsarovy ry Anita. Fa mbola manarina ny fahampangana vokatry ny fotoana lavabe tsy niasana iny tsika izao Zay? Any a? Eny fa zao marina ho ary dada. Ahoana ky Anita? Tsika nge ohatra mbola tsy ampiasa zany. Mila olona hafa mihitsy fa lasa sady metsoroka no mibaby no miloloha no misakelika ny olona iray mba hamarina e. Mbola sarotra be aloha izany raha izao ry Anita. Ka le olona tsy dia mila karama be reny anie no alainy. Aiza koa no misy an'izany re ry Anita? Ohatry, i mama ohatrako. Izy ny antsoina nampy antsika. Taoko ty tsy mbola anareo sy mamy ty hôtely ty. Ome toerana hafa le madame Bao ty dia izy ihany no atao mitana ny toeran'io madame Bao io amin'izao. Aza miditra amin'izany mihitsy ianao aloha ry Anita. Ary aza miresadresaka amiko ny amin'izany mihitsy aloha fa mampatsiahy ny zava-bitany. Dada koa, ka zany malahelo azy. Raha malahelo anazy ianao dia mandeha any. Any mipetraka. Inona ny olana? Aleo aloha za ty ka. Iary ipetraka amin'iray kely ve? Asako. Sioka. Dada, tena tsy possible tsony ve zany raha antsika telo mianaka mipetraka? Aza manantena n'izany tsony ianao ry Anita. Ary efa lehibe ianao izao mahafantatra ny lafiny rehetra amin'ny zava-misy. Efa nitantaraiko anao foana izany. Mahasika loatra kosa ianao ry dada ka. Aleoko izany resaka izany hoany ka. Aleva amin'izay ilay sakafo dia ndao hinana e. Lasa daholo aloha izay ireo sary nalain'ity client ray ity Sarotsaroton-javatra akory zareo ka firy metatra ny velaran'ny trano hoe misy varavarakely ve, mitodika izy ahoana ny trano fidiovana sy ny fivoahany tena be fanontaniana mihitsy ka rariny kosa aloha tapabolana kosa ve ny efa hoe anofandry zareo ny efitrano rehetrako. Engany mba ho raikitra ity indray mitoraka ity mba ho fetim-boan'ny tsara manaraka. Mitira amin'izay fa tsy misy mahitsika. Tena grave kosa aloha piso ty miafinafina ohatran'ny mpangalatra ty ka. Ka tsy maintsy izao aloha lesy Sy, ahoana koa ny tsy maintsy ohatr'izao e. Ka tsy tadidiny lary velo iny tantaraiko any lahy tamintsika tafaresaka teny an-dalin'Andry mandeha iny. Inona moa zany? Ay, tadidiko iny lindrila hoe bedibe ve? Raha bainina anareo koa nge dia mampime manao fitaiza taloha betsy. Ka normal ihany kosa aloha ny azy. Za nge lesy mba ansanany. Iny raha sanatria manino eo kosa ane za dia zao kosa ve aloha tsy asarotiny sy asary-piaro ary bika jereny ny endrika ao fahaizana moa zany dia mangany fotsiny tonga mba le hoe toeran'ny fanatsary
ao amin'ny daholoko. Mba marina ve zany? Tena kozika izany piso nahazo any aloha mibandy nahazo an'izao gitara ampizoko. Za koa aloha nahazo mihitsy nahazo an'ity bandy enjana be ty Tena avy atao poko any izany lazaiko andry izany ry Anita ka nena koa ny avy atao poko Say kosa dia tafara izany ny tesa homaninako. Eno Eny fa be resaka be ny tsika izany ry malaly. Nefa amin'ny firy izao ny fietra afaka hijanonandry atoka. Tsy misy fietrany lesy tsy misy mahita tsony atsika ato Ay kosa tsara zaniko. Andry, ary adinikala ihany ita iny angamba namono ny jiro an'ity efitra ray mitokana amin'ny farany sisiny ity. Andeha lovonona fa zao ihany le fandanindanimpona mitsisijikany. Aza manao izay atapaka ny tsinaiko elaka tena marina fa arako ela naiza Tena marina. Tena tsy avotsotro tsony mihitsiny. Satina ahoana ka? Otry, ay kala ihany tano mitondra lehilahy ato. Dia miafina amin'ny dadany izany izy io matoa tsy any amin'ny efitranony tsy ahalala ny ataony ihany ve iny rehefa vita izay ataony ao andeha ody aloha ka. Anita, ahoana ry bao? Avingy Andry alohan'ny andanandry asy teneno ingana fa maika fantatra angeny nataondry maly loza marina. Eniko daholo koa ary ny enregistreko fa za tsy hanao an'izany mba tsy hambaratelontsika roa izany sa hoana ozy-ndry fa zao fotsiny raha tena mifankatia tokoa nareo maninona raha ampahafantarina ny dadanao miferahanareo? Inona koa ny tiranao amin'izany fantatrainy ataonay sady olona tsinotsiny kokoa ianao no miseho manome toro-hevitra anay eo. Eny fa misaotra ihany aloha Eny amin'ny mahanamako andratofa angeny ilazako an'izany amin'ndry amin'ny mahanamana? Eno ny fakafantatra efa ela nge izay sy raha tofa raindry izay no natonga anay mora mifakazo sy mifampatoky be tahaka izao. Izany ve ny tena marina sa enao io mihitsy ny manao izay azahoana amin'ny fony dada mba hakano amin'ny plasin'ny madame Radofa? Andry raha ny hovadiny aloha tsy dia rarahiko fa ny solon'ny mama kosa tsy ho azona noviana mihitsy izany raha matotia. Ry Anita, tsy tao anatin'ny eritreritro mihitsy raha izay hiaraka amin'ny Radofa raindry Inona koa ny eo izay ataonao anefa ahitako an'izany mihitsy. Ndriny mahita an'izany fa ny tena marina ampitiavana amin'ny asa nanaovako an'izany rehetrarehetra izany. Aza be resaka eo rery madame Bao andeha hiasa aloha sady aza tela amin'ny fotoana amin'ny toerana tsy ho azo koa ny asa atao tsara fa misaotra anao ihany aloha amin'le secret atsika dia tandrimo fa ozongozoko ny plasinao raha vao mivadika eo zay fa lasa mazotoa ianao vavan'izay vehivavy re izany everiny fa ikotra Radofa angambo zako mahita n'ity poziko sy fietsiko za kosa ve hiasa dia anao mosomosy kely za koa izany aleo any izany ka Andry ary izako ty allo Simka eny tompoko tsy maninona ka riketina amin'izay izany izay efitra rehetra efa nalefako sary tany. Ay, okiary misaotra tompoko.
ao fa homaninay e. Miandry anareo zany izay tompoko. Misaotry. Misaotra ny ao ambony aloha fa mba raikitra ihany iny. Izy azy ny afalindra fa maheno an'izao a. Ay bao ihany ao mandroso anao e petrapetra. Inona ny antsoinao anahy? Tsy de misy inona loatra rery bao. Zavatra roa moa zany ny tena ny antsoko anao aty e. Zavatra roa? Lazao ary e. Ny voalohany de fankasitrahana mitafotafo ny amin'ny vokatra ny entinao sahady tao aorian'le resantsika farany iny. Nendrika ahoana kory raha dofa. Sika raha ny arany asa foana nahazotsika n'ireny vokatra ireny. Anka isaorako manokana ihany re ianao na dia izany aza fa tena mahay ny asanao aloha ianao e. Tena marina tena tsisy kanina. Dia izao ry bao aza matahotra ianao fa mahazo bonus kely fankasitrahana manokana ianao amin'ny karama. Zay dia asa aloha raha mety aminao fa mety misy fotoana angambany hofaninao tsara koa iny zanaka io no lasa ohatra anao. Toanao e. Ieno miala tsiny aloha raha mera dofa. Eny mahafaka mihena ianao fa na hoela na hoaingana na ry bao dia tsy maintsy ho izy no hitantana an'ity hotely ity. Izay anie ny anton'izany resaka izany. Marina aloha izay e. Fa angamba kosa raha dofa tsy izany angamba ny hampianatra azy. Tsy mety izany. Fa maninona kosa rery bao? Sarotra amiko ry izany. Hitako amin'ny fomba firesany mantsy fa tsy dia mankasitraka na loatra ny zanaka iny. Inona koa reny hoe raharahiana izany rehefa saiko atao ve zany mba hampiroborobo ny fiainan'ny hotely afaka ninona eo izy? Asa aloha e. Eny resaka voalohany ny antsika iny aloha fa ity kosa ny resaka faharoa ataoko aminao rery bao alefa sa raha fa menanao ara-dofa. Resaka momba fiainako manokana indray ity saingy veriko fa ianao ny afaka nampy rery bao efa nitantaraiko anao ihany aloha momba any amin'ny mamany Anita izay andala ny fisarahana satria efa tsy mety tsony ny anay dia izao nefa mahita ary bao hoe tsy vitako rery ny tantana n'ity toerana ity tena marina tena tsy vitako rery koa ny atrika amin'ny fiainako tsisy olona eo anilako dia ianao mba nieritreretiny saiko hoe ho eo amin'izany toerana izany. Raha dofa mba tena matotra tsara ve ianao aloha amin'izany resaka izany? Ohatra tena matotra be mihitsy izany resaka aminao iny ery bao raha azoko tsara izany dia tianao vadinao azonao tsara le izy. Angamo ny saina no hitiavana fa tsy mifoy hafa kely indray manko ny anaoko sady matoa mbola ohatr'izay koa iny ny divorce so dia mbola tsy avela lahatra isaraka nareo ianao anie ny angafiako mba hanampy amin'izany bao amin'ny fomba ahoana sino afahako hanampy anao amin'izany? Ohatra hoe atao hitany rehetrarehetra fa miaraka tsika. Raha ohatra ary moa ilaina dia mamoron-dimakany aminy mihitsika hitany fa za koa efa manana solo. Ara-dofa toa moramorainao mihitsy ny milaza izany. Aza hiverinao hoe ho resaka fotsiny izany lazaiko anao izany bao aleo fa hodiniako miadana ary izay fa tsy dia manome fampanantenana be anao aloha. Indray kosa rery bao eritrereto lalina ihany ary rea ny ho avinao dia no avintsika koa ny tantaran'izany. Endry Indray moa izantsika ny aty ivelany aty mifanao fotoana ka leo be an'le afianao an-trano ary malala eny aleo koa ary aloha aty tsy tiako ilay tamin'ny farany iny. Maninona fa tsy tiandry ilay nataontsika tamin'ny farany iny izany? Tsy ny nataontsika no tsy tiako dia tsy ny fotoana ny onantsika koa. Fa ninona ka
Tena tsy azoko ry malala. Ka nisy nafantatra ny fisitsika tao amin'ny efitra tao e. Ataoviko e. Zany ho a. Nisy nangila-tsofina ry ve sa nisy naka-kamera e? Kotsoloza raha miparitaka any. Tsy any amin'le eritreretiny lahy mihitsy le izy. Ka efa natahotra hoe isio gazetiko. Mbola migadany ary anita e. Le ramatoa iny nahita ny jiro angamba dia naheno antsika tao. Tsika mihitsy ne zany ry anita mivendrany e. Sady za koa nge efa niteny Andry hoe pio faty any ho io jiro io. Andrina no tsy netiko. Sy elako fa efa nalamiko anie tamin'iny resaka iny. Dia ahoana ozy izy raha bahininareo ka? Ka efa nalamiko ako fa mbola tsy henony le izy. Azoko antoka aloha zany. Asireo tsara kia amin'ny manaraka ry malala. Matokisa lahy ana e. Anita. Ahoana lesy? Maninona mora mba hovaina amin'ny mahazatra indray fiarahantsika. Fa tsy fa miova ary ve moa zao tsika ety amin'ny zaridaina izao e? Ka tsy le hoe ety amin'ny zaridaina anie ny olana e. Fa ahoana? Ka tsy ampy ahika izao. Za tsy teny Andry hoe andohany Antananarivo iaraka amiko fa fotsiny hoe mety any ambanivohitra ohatrako. Tena marina misy fitokanana trano izay ihany dia makany daholo ny fianakamy saretrako. Dia mba tiako izany ny vady malalako mba hoetiko any. Sa ahoana ozy izy Ndry? Afaka Ndry? Mino kosa fa tia Ndry izany e. Ny tiako ve moa tiako e. Fa le fahafahana na tsiny mbola tsy haiko. Atovy re izay hahafahana. Zany a? Ao fa ezahako alamy mary dia omeko valiny eo e lahy e. Misaotra ki mabosolina. Misaotra ki ma lumière. Fa ohatrany mangatsika lesy izy zany ka. Tia mibolozoako aloha nofy dia aveto atratrako etiko. Tena misaotra betsaka lesy a. Fa ngamba tsy aharitra ele tsony tsika lazao fotsiny rehefa tokony handeha ary. Fa raha za manko satroka eto akaiky ny reto fonako. Tony. Efa onga tata? Manahoana kindriry Anita? Manontany anao ne za e. Efa aonga ho a dada. Efa ho izy. Aleo aho any aminy izany e. Mbola tsy azoko tabaisina ny eo izy. Aza sakananao mihitsy ary madame Bao fa maika ka. Ndao ariko. Dia zany ve ny ankanesanao aty anelingelenanao ary Anita e? Ka ilaiko ny fankatoavanao ny ahafahako tsy miasa na tsiko. Ka tsy mahatapaka an'izany koa e. Tsy efa fantatra koa ve moa zany e? Andaontsika hivoaka ato. I Bao ny tompony teny farany amin'izany. Miala tsy ny ara-dova fa efa nisakanaka koa anefa izy fa tsy tanako e. Tsy misy tsinonao re zany Bao fa izy mihitsy tsy mahalala fomba manara roatra. Ka za maika be mbola sakasakana anato an-tranoko ato koa. Fa maika ninona ho zato izy. Afaka tsy miasa ve hono izy mandritra ny 3 andro ry Bao. Zany. Lazao rery Anita, tenenao anazy. Ka efa zaiko, sa tsy mazava ve zany? Fa mety rofiny zany. Amin'ny faran'ny herinandro ty hony. Tsy possible mihitsy zany a. Amin'izany ary natongavandreo clientsika be dia be ireo. Andeha ho aiza? Efa nilazaiko anazy moa zaniko. Raha ray andro mety tsy maninona ihany fa ty izy hoe 3 andro beko. Ka mba fety sy le andro rehefa kakorepo dia miampy andro iray mba hangatahako e. Zay ny manome an'le 3 andro. Ka tsy mety mihitsy zany ry Anita. Andro fety mihitsy angetsika zao e. Zay vao tena be olona. Tena tsy misy hevitra zany ry Anita. Fa ho aiza koa moa zany ianao amin'izany 3 andro be zany e? Ka misy namako izay nanasa ho any ambanivohitra ny zareo rery dada. Eny andalana makany fotsiny dia efa lany ny tapakandro. Zay any ny anton'le izy. Ka tsy mety mihitsy zany e. Tsika rato anie tsy ampy e. Maika fa hoe tsy eo koa ndry zany.
Zao rery Anita, amin'ny manaraka atao. Allô? Tena mbola vao miresaka mihitsy izay ato izao. Eny e, rehefa avy eo afaka 10 minitra averina tsony. Ary tsy feoana lehilahy ve zany antso anao teo izany Anita? Dia maninona ka? Zany ve le hoe andehananao zany? Ka maromaro anie izay no any e. Misy lehilahy dia misy vehivavy. Ay! Dia ahoana ihany ny efa ran'ilay izy teo aloha fa nareo ohatrany tsy mamaly mihitsy ka. Efa izay moa zango. Tsy mandeha ianao. Mazava izay? Izay very Madame Bao? Efa nazavaiko indry teo ny antony. Fotoana mahabe olona tsika indrindra ho amin'io. Tsika nefa... Mazava izay e. Aza toizana lavabe tsony ka. Izay fa lasa? Hitanao amin'izany Raratofa. Ahoana moa izy ianao ny ampianarako azy amin'izany? Dia tena tsy hitako mihitsy rery bao izay hanaovana azy iny. Mba ampio a rery bao. Aleo aloha ilaminy. Hodiniana miadana eo. Angatana fanamasina ry Ratofa. Manahoana tompoko, inona afaka ataokanao raha misi? Madamo, mbola misy hevitra malalaka ry ato. Andraso hoe aloha amariniko vetivetika. Efa feno daholo sy hevitra tsotra fa ny hevitra VIP sisa no ao ka asa ry raha mety aminao. Tsy maninona ka, rehefa azoko atoriana amin'ny alina fotsiny dia efa mety. Ny ofany fotsiny no... Raha izay ofany indray tsy asitsika olana e. Ao ary, tiara aloha mba fenonao dia omenao miaraka mikaratro rehefa feno. Eny ary, hipetraka etsy zany amianao anazy. Eny tompoko, ohatra ny feo tsy manavongosovoka tsony feo an'ity lehilahy ty marina. Vity madama, dia tiany karatro. Aiza ro e? Chifra? Sioka. Say vao tadidiko. Ty le namany lazainy fa na nendrikendrika azy ary nampikahatra azy. Izy zao tadidiko fa izy tsy mahatadidy mihitsy. Inona koa ary ny antony ihany ty madama tiana maharitra le ty. Ohatra ny tiany tany ana zany izy. Aleo ny anana ataoko tonga aloha. Ono madama, misy problema ngano ohatrany tinianao be za. Tsisy ninina ry ramosea. Le anaranao fotsiny mahavarinako. Hafahafa kely. Ay ve. Ie, andao ary ianao e. Andao anaraka atoroko ny hevitra misy anao. Ndao ary. Fa maninona ary moa izany ny ela be taoniny tsy mba eno mihitsy. 3 andro no ela sany mba mivoatra dia mbola tsy tafaverina ihany ve hatramin'izao. Tena leo atsoko mihitsy ka. Allô? Allô? Fa izy io e. Andaso aloha tsy maintsy faranako ty resaka amin'ity akia. Allô? Za ihany lesy malala fa iza indray ary? Fa sa izy Anita? Eno ako, fa maninona elany tsy mba eno mihitsy e. Ka mbola sahirakirana kiny bandy aty ambanivohitra anie io e. Eniko mihitsy moko. Fa inona le resaka ho farany nandresahany lahy tamin'ny voalohany teo? Ay ve, tsy ianao no resahako an'iny fa olona miaraka amiko ato ka. Maninona? Zay ho tsy mahary ny olona tsy afaka ary anina. Ny olona tia anahy dia miaraka amiko eny foana. Indray ry Tony, tena tsy vanina ianao. Ohatra anao ihanyko, za koa tsy mila kinafinafina izany e. Zay zao aty efa fantatry ny fianakamo saretako. Za ve rangaha ohatra n'ireny olona mangalatra ireny miaraka amiko. Ka mba misy fotoana ny zavatra rehetra ry Tony e. Ka andaso miaraka amin'ny
fatongava amin'ny paolo eo ary zany fa raha mibandiny ray tsy mahandry zany tsony le anita malalaky fahiny eo. Zay fa misaotra tamin'ny zavatra rehetra re ary aza miantsoantso anazy tsony soa arary fo eo. Allô, Tony a? Tony? Sioka. Andray ry Tony, tena tsy napoziko ianao mihitsy ny havitana an'izany. Zany mba efa nanantena hoe ianao ny anjarako. Tony a. Yanita, maninona ndry? Mba hitany ianao e, tsy mila nitamintaminao akory a, be tsara velatsy ianao. Ianao daholo zao ny antony zao rehetrarehetra zao. Antoninona ry Yanita fa tsisy azoko mihitsy a. Mahafaly anao zany mahita ny misaraka ohatr'izao, ha? Tsy azoko, aza vao. Raha mba naveranareo tsy asa zao, afaka mba niaraka tamin'ny olo tiako dia mba nilamina ny anay. Zao izy lasa n'olo-kafa. Yanita, mamela hiteny vendry aloha e. Ha? Amin'ny fiainana indraindray ilaina ny manao safidy, ka ilana fandiniana lalina amin'ny mahasoa na hainy fidindry, ka nahaizandrisy nahalala ny tena toetran'izany olo tindry izany. Mazava ve? Aza be moraly leo raha nga ianao a, lasa ianao mandeha any ka mamendrifendry eo fotsiny. Ka eritrereto tsara ne zay e, tena fitiavana Andry ve ara no nerahany tamindry e, de vao seran'olo-kafa izy de tafaraikitra. Zara manao Andry hoe soa fa tsy tanindry, fa ratsy zany a. Ka tiako izy de zay e, raha teo anilany tsy nanao an'izany mihitsy izy, no nareo sy dada nareo mihitsy, indrindra moa ianao io, no nareo ny sarahan'ny olo tiako anahy. Tsy tiako ianao e, tena tsy tiako, tsy tia hitanao fa lasa ianao mandeha any. Eny ary, iala fa mandeha any aloha Ndry any amin'ny birao fa aza eto, efa manomboka mivoaka manko ny clientsika. Bao tsy hitanao nga Yanita e? Tsy any amin'ny birao any nga izy teo? Tsy ao iziko, zany efa avy nijery azy tany e. Magaga zany a, tamin'ny maraina fotsiny izay ny tafaresaka teto an-dalatsara teto. Tafaresaka hoe? Ie, ne faratra amin'ny fifandirana toy ny mahazatra e. Fa nisy inona indray rery Bao e? Ho tantaraiko ary ve? So ifiteran'ny rambony kalaniny iny eo indray ka anaova ny vavabe eo. Aleo ilamina mihitsy aloha. Zavatra tsisy jihy Andry a. Ay, izy iny koa aneo azo amin'le taonany tsy dia mampiasa saina loatra zay rehefa miresaka ka manahirana ry Bao e. Ny fony azo no avy hatrany dia miasa. Dia tena miala tsiny reny amin'izay mety fanafitoina nalazainy a. Tsy maninona re zany rato fa miezaka mikomprandra azy a. Fa Bao e. Andahony antsika mba ho any amin'ny birao fa misy resaka toko anao vetivety e. So dia haritrera aloha zany, fa matetika manko le clientsika vaovao reny mila. Tsy haritrela re zany resaka izany a. Nefa miankina aminao ihany koa moa le iziko. Eny ary endao ary. Tsy hita ny dada akory manara-maso azy. Aika efa mifampitaritarika makany amin'ny birao ohatr'izao isak'izay mihetsika mihitsy reto olona reto. Tsy vita ny tara fodiana matetika fa na hariva na maraina dia malay misaraka ohatry ny reny iny reny. Efa arako an'iny tetika ao raha Bao e. Dia anantonantona eo koa avy eo anambitamby. Aza fady. Tsy ahasolo ny toerany mama mihitsy ianao amiko e. Ataoko aza izay aleonina anao ato. Atomboko amin'ny fianarana ny asa ataonao ato amin'izay ianao na tsy eo aza tsy maninona. Aleo aloha andeha eo amin'ny reception mihitsy. Tia fa misy olona sahady. Azafady madimozela. Inona ny afaka napiako anao zay ramose?
Angatsy eo le madama iny. Ho avy eo ihany izy fa mbola misy nale amin'ny vetivety kely ka. Ay, sakivokany amantsy dia ajanoko eto lakile ty. Mety tsy tafatora ty ary rehefa avy eo. Izay ny antony nampilazaiko anazy. Fa hafa koa ty lehilahy ty ka. Ivoaka ny ivelany moa izy ko maninona ny setiny ihany ny lakile amin'ny fahapetrany eo. Sivoka. Ay, fa maninona moa ny setinao ny lakile anao raha izany? Aleo tonga dia ajanoko eto anaty mizelona. Matahotra sovery ihany sanatrika. Aleo ary anaty tonga dia lazaiko hoe rapitso marana zay vao mandalo eto indray. Ay, eny ary. Tsy maninona ka. Ianao ihany moa ioko. Dia tia le lakile. Marina tsy hafahafa izany raha olona ka. Endry ry bao ao dia mipetrapetraha ianao fa aza mitsahatsiry koa moa e. Zangamba tsy dia aritrela taminao mihitsy ka. Ahoana ihany ray valiteninao mikasika an'ilay fiangafiako indry bao. Le mikasika ninona moa izay radofa fa tsy tadidiko loatra. Andray kosa rery bao. Fa ilay fangatahako anao haka ny toeran'ny mamany any etary e. Radofa. Maninona? Iaraka aminao zany. Ino eko? Tsy vitany ampitso afaka ampitso aneo ty fiainany ty e. Ary tsy vita mifangatahana fangatahana ihany koa. Izany zavatra lazainao izany kika manandanja be amiko e. Sy aminao. Aleo fotsika no ifampiresaka amin'izany ka. Bao ka niany ezo efa milaza ny tiany ambara aminao foko e. Mbola tsy tena mahazo antoka an'izany aradofa. Tereny ny zavatra ilainao amiko fotsiny angamba ianao dia mahateny an'izany aloha amin'izao fotoana izao. Ary maninona marina ary aloha izany raha miaraka amiko ianao na dia atao saritsariny fotsiny azy e. Zangery bao efa tena tia mahafantateraka mipetsiko taloha e. Rehefa tsy sokafana elaela re izany dia boboka ho azy. Mba ampio are izany rovitra azy tanteraka ary e. Hitantsika ihany re izany radofa. Rehefa izay ve moa ny voatendry ny lahatra amintsika tsy ho raikitra ihany. Fa aleo aloha andeha hiasa fa efa misy client miandry azy e. Bao eritrereto ihany re moa fa iankina amin'ny fiainantsika anie izany ho ahy e. Indrindra moa fa amin'ny fiainanao koa. Endry radofa. Anteraka koa reto izy mianaka reto ka. Marina. Ny zanany miavinavina, tsy mbola ampy fiainana dia mifamaly foana tsy amin'antony. Ianao mba manoro hevitra azy indray no mentsy. Ny ray lehibe manao sain-jaza. Fitiavana koa tereko masaka ohatry ny voalombo-jaza ohatry ny inona. Ataony solony vady noho hoatray. Ko raha tsy moramora ohatry n'izany izy tiako. Ary aleo aloha ny asa no atao tsara mandra-pisin'ny filma manaraka indray fa tsy io ary fa misy olona efa tonga teto napetrany fotsiny teto ny lakileny dia lasa izy. An'le kify ry ty. Izany hoe tsy atoreto ary ve izany izy sa ahoana? Raha vao tara amin'ny ora fika tao amin'ny vavahady aloha dia efa izay Ary maninona moa raha andeha jerenao indray ny sakosy nentin'ny androany ireny. Tena mampatahotra mihitsy manko ilay zalahy iny koa. Sanatria zavatra vava tsy voasaringitra eto napetrano an'iny tato. Lasa mifampiraitsy kombakomba eo. Aleoko ny ataoko tonga aloha.
Ianita, ahoana ry dada? ary taiza foana moa zany ianao tiany tsy niasa e? Ha? Fa tsy miasa hoana koa e. Mahavita ny asako tsara ara-dalàna ary aho. Tsy hitako zany ary ianaoko. Ka aiza moa ny ahitanareo anako? Nareo varina mampiaraka ao anaty birao anareo fotsiny. Maninona? Zany e. Hitako anie nareo mifampitaritarika foana makao amin'ny birao anareo reny e. Sasy bô ve zany lasainao zany? Fa iza indray e, sa misy olona hafa ato? Ianao tiry Anita. Efa fantatro efa elany iny tetika iny ramatoa iny e. Te hanodina ny sainao izy mba azahoany an'ireto fanananao reto. Aza tia mahay vava ohatran'izany aloha ianao ry Anita. Tsy fantatro akory ny antony resakay. Efa fantatra amin'ny ety ivelany anie zany ry dada na tsy lazaina azy. Misesisesy tery le ramatoa iny amin'ny make-up e, manao manimanitra e, radofa isaky mihetsika. Za aloha tsy ho azo n'izany mihitsy na dia anambitamby anataky ninona azy izy. Lazaiko anao zany ary tsy ho tiako mandrakizay mihitsy niny. Fa ino ty mahazo anao ty ry Anita? Ka tsy tiako izy ry dada, tsy tiako iny e. Anita, inona n'olanao? Ao teny anao any dada ingany. Iny aho zony na tonga ny sarana izy le olona niaraka tamiko eny. Anga, misy an'izany ve? Sioka. Raha manavelany tsy niasa tamin'ireny dia ilay tamin'indray mandeha niarako eny tsy ohatr' izao mihitsy ny nahazo aho. Mararo ny foko ry dada. Anita, ao aloha mangina aloha ianao e. Avy ianao koa aloha mba ilaza zavatra aminao. Ka ninona lazainareo dia tsy ampiverina nefa vitsy zany e. Anita, misy fotoana resy mifony saina ka tsy mahavita mandinika tsara e. Fa misy fotoana koa ny saina ny ilaina mandinika mba handresin'ny fihetseham-po. Dada, tsy te eritreritra n'izany aloha fa velao atory e. Iena re, Anita, tadidio fotsiny izay rehefa mba manam-potoana ianao e. Za koa moa miteny an'ilay zanako nefa ny fiainam-pitiavako ary tsy haiko marina no mitondra azoko. Ahoana madama? Manahoana ramosea? Aza verina tsony noatra n'ireny amin'ny manaraka, tsy mety a? Ny amin'inona moa zany raha tsy mahadiso? Le mametrapetraka lakile eto amin'ny hita maso eto e. Ay. Andraso mihitsy afa aza petrapetraka ireny lakile reny a. Ny etanao ane verina sanatria ka misy mandray lakile anao e. Olona be da be mifamovo ireo. Ka iny mademoiselle iny ary nefa nametrahako any lakile ako teto e. Nisy olona teto? Mademoiselle Lisa? Mademoiselle somary misy lokom-bolo kely iny ko. Anita zay. Ay! Azafady ary. Mba saindradininy izay no namindra hafatrako. Tsy maninona ka. Ary tsy ny lakile anao e. Mba hafahafa koa zany a. Tsy mifankahazo dia nenena natao sa fanadin'olon'ilay mademoiselle tsotra izao. So misy maky eo koa ny entako. Izy ary no ikaka ny entako eo ko. Indray zao fa sakosy hafa ny entiny niditra ao. Mba tsy miovaova sakosy koa ka. Andeha amin'izay aloha jereko ty caméra kely napetrako tato ty. Tena tsy mahatoko lolo mihitsy le madama iny hoe iza ka. Sioka. Mety amiko mihitsy anefa milafika ato amin'ity hôtely ty fa tsy misy pahita. Nanaovana transaction ary ato rapito tsy maninona. Hoe alefa amin'izay le vidéo. Tena io tena tsy mandainga mihitsy ny ahiako. Io tokoa. Tena miditra ato le madama dia misavasava. Tsy ahita eo ianao ry madama be fa ny tsy azoko dia hoe inona ary ny antony nanaovana an'izao aloha e.
sa tia angalatra vola isaky ny misy client patapata oatra anahako. Ary maninona mora jonoana lalàna ny tena marina andraso ahitany azy. Orbao fa tsy hitanao ve izy? Tsy hitako am'birao antsony izy ka. Dia lasay zary zany Anita. Tena tsy fomba mihitsy nefa ne zao milaza amiko foana izy raha vao mandeha lavitra. Ary sa sao dia ny famaly indray ary nareo tsy hitako mihitsy izy aloha androany tontolo zany fa tsy niala tito mihitsy. Mahagaga koa re zaniko. Fa nga misy ilanao azy maika ka. Izy ve tsy hody eo ihany? Tena ohatry ny manazavatra hafa amin'iny zazy mihitsy arery bao Mety mbola ho avy eo ihany re izy fa zalefa lavitra be ohatr'izao ny sainao vao amin'ny firiko zao. Raha sanatria misy zavatra hafa dia atsoa ihany Ary andraso marina ny hoe atsoko ny reniny. Allô? Allô? Any aminao avy Anita? Sioka. Ka tsy avramiko ange zany olana zany efa lehibe kosa ka tokony hay andamina ny olana izy fa amin'ny velo izy tamin'ny enina mbola tsy tonga aty ay misaotra re bao tany ho nene izy dia tamin'ny enina teo izy ny ala tany zao ary efa mivalo latsakako. Tena fa hafa zany bao Mandehana aloha ianao mody so dia mba efa tonga ihany izy fa tsy hitatsika. Iena re zay ary aloha zany fa lasako miverina ihany raha sanatrika mbola tsy ao izy. Ie za aloha tsy haly eto mihitsy Ivoaka kely aloha za madama vetivety ajaniko ety any lakile so sanatria tsy tafody tonga dia eto any iny ka tahorako fa sao dia very latsakany ka aleo ajaniko eto madama. Eto aty ary inona moa zany fa tsy atsy-ampiasana no atorany io alina miandry any Anita dia hitsongo dia nyity olona tiako. Any trano kosa aloaka leako mandeha aty dia rehefa maraindraina tonga dia any ampisana any makamaka kely tsy alety ohatry maneny saona daholo Sioka. Aleo rangahy zorona amin'izay ty solombolom-bavy ty ka izany atsikaritra na amin'ny alinato mikasiketo fotsiny ny tsy alana zay dia aleo makasaina tsara tao anatin'ity party alohan'ny anaovana ny serarapitso efa nataoko tsara pirina ny entana ka na zavasava ao aza le madamy iny tsy ahita mihitsy ary tsy le sipa teo amin'ny réception maro vety tena izy mihitsy io le volony loko io na dia tsy hita tsara aza no le jiro maizamaizana na lalako azy andeha hoe abresako bref seul mba manala azy kely fa tena trop le blème razoky milamina tsara ary ny fahitako andriko zany velany fotsiny io ao anatiny ao tena tsy fantatrao mihitsy ahoana koa moa nalalako ny ao anatiny ao fa ndrevy ao atsy le mpiasa ao amin'le hotely tsy avaratsy ny garetsy
Andry, fa hoana ny to fantatrao moa zany fa izy ianao ka zara efa nyvahiny taoko. Anay io Andray aman-dreniko moa zany fa saraka ry zareo zao de misy an'le ramatoa ina tsy reveko mihitsy iny mitady akamplasy mamako iny. Fa maninona tsara le ramatoa iny? Ka tena miseho topo tanàna izy tsy mahavita miteny mihitsy koa tabanay de tena tsy fa ao aloha piko miveranao sady tisantsika ihany resaka ary aza matahotra fa sotroy fa teriko ny rehefa aveo tsy misy ninina ka nefa inona mahatonga ny eritreritro tsy mandry mihitsy ary andeha aloha ivoaka amin'izay soko de ihany iny ka otratra eto arina kosa ny zavatra latsaka izany aina antony tato mifantsika tato ambadika mivaravarana tato tearano raha ity de tsy hitako sady mientana rehetra koa nitoby taty amin'ny ilany katsidy ao. Inona ny ato? Andriamanitra, iny ty hitako to basy basy miambala mifono anaty gazety. Hoe jereko ty izy karohana fatratry mamody mpanao aferana fivarotana basy fanaovana takalonaina. Aleo aferiko ty ka de andeha voaka. Marina raha tsy mangofotra zany. Andeha amin'izay aloka. Bao Zany aterako. Fa avy taiza ianao zandry Bao de inona koa zany mahataitra be anao ty ka? Efa tonga ve aloha le zanakao? Efa tonga ve ianitay? Tonga ao ve izy ry Bao de andeha akaty zany alelo andeha sotra mangatsiaka kely misy raha dovaka. Fa misy inona ary ity no le ranonao misotra raha dova. Tena hita le ramatoa iny tsy na ihany ny fisian'le basy marina. Aza hitako ka hitatasika any amin'ny polisy any iny. Mila mihetsika rapidy ala raha mamoto fa ho votsitra eo sy rarademy marava mahatoritory ao de inona ary natao? Raha tonga de ho any de akanetana sarotra be. Sioka. Tsotra kely ty zanaky ny debany hotely ty nataoko takalonaina ho solo mifahanginany. Raha vao mitapitapy eo le madamy iny de fitaiko ty. De eto ve nefa zany raha ny filazany ty kaly ty de tindra patron any le raha mamy iny andeha aloha morona fika etsona azy any anary aloha sotary eo Zaya miteniteny nangihana amin'ny polisy any tonga de fatiny ty sipamandoko volo ty nitarareo sisa. Ahoana koa ny nona an'izany rehetrarehetra lahy zany nefa mademoiselle
kay fa maninona ny fahitaranao tena ohatr' izany kay ary fa maninona ny fahatoranao Janita, sanako marina. Dada, fa maninona ho azany fahatoranao ohatr' izao rangatia endry tsara fotsiny indry dia na velona tsy maratra na maty tsy maratra Fa inona tadiaviny lafa avy tsy fotsiny zanako vola afa-tsy apoziny ty zao eno tsara ary avo ay daholo ny sakosiko dia apetra ao amin'ny toerana alefako SMS rehefa avy eo dia miaraka amin'ny vola 10 ariary zay fotsiny dia milamina alohatsika aiza koa nisy an'izany sao dia zao ry Dray dia mampamangy ary ny zanakao hoe iny any tsy hitanareo tsony fa ny zanaka ary koa mbola tsy haiko nanaovana anazy aza mba atoa an'izany kosa aloha ramose ao ary fa hitady ahy tsy hoe hitady fa atovy anaty sase zao dia zao miaraka amin'ireo sakosy ireo ary aiza aloha le madama iny ena tompoko inona zany ny problemanao amiko ro madama mbola ho avy koa ny anjaranao fa efa mampiomana zay zay fa ela be alefako SMS zao ny toerana miatrahanareo netana dia mivola averiko indray tsy mila polisy Ribao dia ahoana reny atao amin'izany ho faty any aniany zanako ribao hoe ahoana ny ahitana izany vola be izany zao dia zao kalma aloha ianao raha tofa kalma aza manahy ka tsy aminao koa moa ny lelo isina ka mora amirainao loatra le izy naninona koa moa izany ianao no savasava tao ianao ihany zao fototro zao zavatra rehetrarehetra zao ko eny mety marina izany fa soa aza fantatra meloha fa raha tsy zany tsy hainy toyany lasa mety ho firen'jolany tato amintsika zay ary ny ianao io fa misy SMS am'latsaka ao ijereko azy anaty fanaripako ampitany sary vongana afaka 5 minitra tsy diso maninona hoany ry bao ty vakio za aloha akany entany fa to polisy be dia be ny entinao avandry bao koa tsy faty amin'ny viany zanako aza manay ianao misy raha fa efa voafehinay daholo ny zavatra rehetra reto toko le zavatra hitako tio aiza hoe dia ahoana zany le zanako monsieur polisy efa lera tokony anaterana le volany zao aza matahotra ianao fa miandretintsika atao veto izy io zanakao monsieur Radofa dada mifona ary dada ny zanako marina tsy maninona kia efa tafahoantsika zao zay any ny tena zava-dehibe misaotra nareo ro monsieur polisy ratsinareo tsy tratra ny olona miseho azo fatsoratako tony manao asotratry ny aoka mantsy ka tratra ny aloka koa mbola ho azoko ianao madama ny anadako ry senina naiko voafitako tamin'izany fa ibao efa nahazo lesona maro tamin'ny fiainana tsy ho tratra anao tsony ianao ny zokany da mba ho valiny nataonao azy ko re zao ela be zegny fa sady andro koa mialina dia mandalova amin'ny bureau kagny ny rehetra jiaby amarainy iany ary monsieur polisy ao fa ho avy any zay tena lavy ny alininy ndretiko marina moa Sara mbola tsy natorom-bitsy hatramin'izao ko tsy reraka be amin'izany ve ianao ry bao efa zatra sady efa milamina koa ny saina dia tsy maninona manao récupération ny aina manaraka fa sarosareo tena mifona aminareo
tena tsapako hoe tsy netiny nataoko na tamin'ny dada na taminao ry bao. Ao fa manomboketo dia ezaka mba hanova ny fitondrantenako. Ndry tena anao izay ampitomany akoho ianao ry zanako amin'ity fomba firesaka ity marina. Mampitomany ahoana akory radova fa ianao ty koa. Tena natsapa ary reto fa tsy nisy nilana na mihitsy tamin'ny toetrako ka marina. Aha, tsy misy an'izany ankiry Anita, fa meno daholo tsika izao. Dinio anie. Marina izany ry bao za dia ianao koa no tena isaorako manokana. Tena hoe ilainay ry ianao ry bao sa ahoana ankiry Anita? Eno ako, maninona marina moa raha atsoiko hoe mama amin'izay no manomboko izao dia atomboko tsika eto koa ny tantara vaovao. Inareo Tantara vaovao. Tantara nosoratan'ny Harivonjy